Zany fiarahana sy mendrika zany a efa ohatrany tsy misy tsony. Marikoriko anazy zavatra ataony. Aïcha 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 Ngai papricia ndray zao no non. Bonjour ndray. Bonjour. Safa tsara. Ie, salama fa misaotra. Vaovao? Tsy misy vany aminao. Zaho koa tsy manam-baovao resahana aminao ka. Ary ohatry ny henoko tamin'ny Stéphane hoe Russie Aïcha nandeha nanafitra ny Laura. Stéphane? Taiza nahafantaranao Stéphane? Stéphane? Tsy niteny Stéphane mihitsy zaka. Mademoiselle Miora no teneniko fa tsy Stéphane. Tsy henondre tsara angamba. Mademoiselle Miora no tenenao an'izany? Ie. Fa hita Laura ka fa any amin'ny agence any any. Tsara kosa izany. Ary le olona sy ny toerana nahitanareo anazy ao efa nampandray polisy nareo. Mademoiselle Miora koa ny andraikitra an'izany fa tsy zaho. Ie. Okaloha e, fa maika ho aiza ndre? Fa Ary le resaky ndry tamintsika vao mifankahita voalohany iny mba ahoa? Efa mandroso ny fikarohana? efa rajanoko izany. Aza idirana lalina tsony. Zanona? Tampotampoka teo? Zao fotsiny teko aminao aza idirana ny fiainako. Azafady ary. Fa inona foana e? Ary efa nisakafo ndry?
raha mbola dia ndao fa hiaraka antsika. Efa sakafo fa misotra sady ngamo ianao tsy miasa Ka miora raha mbola tsy aokoriko. fa rehefa tsy eo zany miora dia izay tiana ataony atao amin'ny orinasako atao amin'ny orinasa. Tsy hoe izany nge fa mba makamaka rivotra kely e. Zaho zao andeha hivoaka any rehefa eo. Hivoaka izy Aleo fa ho teneniko andreo ihany e. Dia hoentiko misakafo andreo. Arangandry iny dia sady. Bonjour. Ie, efa ela ny tokony tany ampiasana fa mbola niantso an'ilay tompona andraikitra an'ilay any Laura iny dia taraiky kely. Fa ahoana moa zany ny tena niafaran'ilay olona tany sy ilay tombony zareo? Ay ve, efa réglé iny ka, efa réglé ny polisy fa afangay ianao dia hivoaka. Nitao taitra sahady. Fangary efa taitra loha moa dia tsy maintsy hoe andeha hivoaka. Bonjour nareo. Bonjour. Ary hoaiza indray nareo zany? Zany andeha hiasa fa Kevin tsy haiko. Efa ao ny sakafondry fa ilay vao fotsiny izay ilaindry. Maninona koa zao raha tsy mety tsara velatsy ohatra zany? Tsy azoko. Tsy hitako hoe izy mbola hitazomandriana ato e. Efa fantatro fa efa te hiaraka amin'ny Kevin ndry. Nareo roa nefa te hiaraka rery ato dia tsy hitako hoe inona ny tazotazomanareo ana ato. Maninona? Ato tranoko nge kinareo ry mendrika e. Za aza mba anaovanareo toetra ohatran'izany mihitsy. Ka mandainga koa ianao e. Milazay ianao fa mbola tsy te hiaraka amin'ny tsy te hiverina hiaraka amin'ny ora. Za aza mba ampidirinareo amin'ny problème anareo mihitsy ny atao tranoko nareo zao. Dia maninona? Anao chantage? Ianao koa nefa haiko fa tia Kevin e. Maninona raha tonga dia tsorina fa za fotsiny motodiana daly isan'andro eo. Mendrika, ataoko ihany tsy hiteny a. Za koa tsy handany lera amin'ny zavatra tsisy dikany ohatran'izany. Mbola be dia be koa ny zavatra tokony atao. Hitanao zany? Ianao ny zavatra tsisy dikany aminy. Merci. Fa nanao andry izy e? Efa tsy maninona ka. Ary mba raha moa ilay torohevitra dokotera fa ianao tena be da be ny zavatra mampiasa sainanao. Aleo ndry tsy miasa mihitsy aloha androany. Tsy asa? Mbola be dia be ny zavatra tokony ataoko any e. Efa hoe tsy miasa fa mba maka-aina aloha. Io lehibe loha io ihany dia izao lasa marary. Dia maninona ary za raha terinao any an-trano fotsiny loha e. Misy taratasy tokony jereko any sitra ny mba mahavita an'izay ana dia kely fotsiny ary. Tena leo be e, tena leo.
mbola tsisy olona sana mingavingana ohatran'izany nataony anazy zany. Ao an-tranoko izy amin'io ao izy no miseho milay. Sady tsy manao rarany, tsy manao ininona fa matory eo ambony fandriana fotsiny dia mi-connect. Tena leo e. Na miviliaviny na mivara la velavelany eo ambony fandriana keo. Mijery télé tsy zavatra ataony mihitsy. Tena mandreraka anahy mihitsy. Angandry resaka tany. Tsy zavatra endrina zavatra niteneniko teo. Zafady. Tsisy eo. Mendrika. Manino? Tabatabainy teo masony Kevin. Hoe zaho mbola tian'ny Kevin le. Hoe Kevin koa mbola tianahy bla 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 tsy haiko tsony e. Leo be mihitsy nia. Fa ndrivy aloha sura hoe tsy tia indritsony Kevin. Tsy afaka nafenandry zavatra mihitsy ny zatika. Confirme fotsiny. Sa diso ve nieritreritra? Mbola tia anazy ndry? Tsy haiko tsony. Fa olona tena sura ve ndry fa Aïcha le niarany tamindry tambola kely. Sura. Dia misy ohatran'io koa zany le Aïcha. Sao dia mba coïncidence fotsiny sa. Mbola tsy nandiso anazy mihitsy ny eritreritro. Aïcha niaraka nitamiko tambola kely. Dia izy nefa tsy mahafantatra hoe ndrila niaraka nitaminy tambola kely tany. Tsy fantany. Sady atao inona ho fantany koa moa e. Fa zavatra rainy sura. Ananany trosany haiko. Stéphane, dia ahoana lesy? Ahoana fa ho dila mitapy ve za? Fa ho tiako mitapy amin'ny ahoana lay? Fihinana ary ty? Ary aiza Aïcha? An-trano izy. Fa nga izy mararaka? Tsy miforme izy dia nasaiko nijanona any an-trano. Sady avelao any zany fa tsy za aza ho dila fanina. Fa ho diako fanina amin'ny inona ary lesy alahy? Fa ahoana moa lahy no hitako any amin'ny société tahiry? Ay ve, ananako fanasavana tsara ny amin'izany ka sady masava tsara mihitsy. Meno re?
Ka zao lesy le izy ry Stéphane Iaisa. Iaisa naniraka anah nandeha nakany. Yaisa. Yaisa ahoana moa? Andraso aloha zah nazavy aza tapahana lahy aloha zah. Ny raha ny Iaisa nandeha nakany satria tia no fantatra hono tena PDG an'io société io. Dia Andraso aloha. Zany hitsikilo zany natongavana natao. ka tsitsikilo kosa lesy fa mba tia hafantatra ny marina. Olo tia. Nareo ve mba mieritreritra alohan'ny hanaovana zavatra? Raha torian'ny olona amin'izany lesany dia ahoana ny zavatra atao lesany? Zany zavatra ataony lesany zany ny tia ka tena mandika ny règle de concurrence. Ka zah ngely ity tsisy mahafantatra any ry Stéphane. Tonga dia ajanony dia zao zany zavatra eritreretiny lesany atao zany. Raha mbola tia lesany hitazona ny toerany lesany ato, toa dia ajanony miaraka amin'ny vavy zany. Manao ahoana? Le mademoiselle après Za zany fa ahoana? Manontolo. Naona to. Misy taratasy aty aminareo. Tsy mandray an'iny izay. Tsy maintsy raisinareo ty ka. Anareo ty taratasy ty, omenanareo. Lafa misy. Mademoiselle. Zay fotsiny. Fa raha ohatra ho raisinareo omeko anareo, tsy ho raisinareo dia Ka tsy mampita mandray kely. an'iny izay. Andraso aloha. Efa iny ty ataondry ity. Avelao iny ka.
tahiry a na ho ilana ho aingana dia tsy maintsy hanombotra ny ajosoana vitako taminao a. Tsy haiko tsony kimiora tena kivy tanteraka. Tsy hitako mihitsy izay atao mampitehiteniteny foana mihitsy. Eny e, rehefa izay moa ny zavatra misy, inona moa ny azontsika atao eo? Efa hainy mombamomba ndry, efa hainy hatramin'ny toerana iasandry, dia izao koa. Mety efa hainy hatramin'ny trano hipetrahako. Izay mihitsy ny saika teneniko teo. Fa angaindry io tsy nandefa polisy tany. Efa nandefa, fa tsy izany ataondry an'izany eo. Efa ripaka daholo ny olon-dratsy tany ozy izy le polisy. Ripaka daholo dia maninona izany mbola mahasavatra ohatran'izao? Ka nazara mba gagako. Fa hono a? Ahoana marina moa nahatonga avandry tao an-tranonareo tao aorianan'ilay tany amin'ny toby? Tamin'izaho mbola kely ve? Nazara ohatrany tsy tena matadidy fa dada sy neny no niteny tamiko hoe hitan'izareo teny an-dalana hoy za. Firy taona ndry tamin'izany? Tsy tadidiko fa neny a, neny no tadidiko ny tompoko vavinofy. Nitadidiko ny teny tamiko hoe 9 taona hono. Sady to dia tsy nisalasala mihitsy izy, ohatran'ireny hoe efa fantany izany a hoe 9 taona. Sura amin'izany ndry. Za maman André manomboko izao a. Iza moa ny anarandry teo? Tahiry. Tahiry? André. Fa firy taona moa za? 8 ans. 9 taona ndry izao. Aloha ambaritsika tsara. Ie, tena sura ka. Tena sura. Nefa tsy haiko, zaho a tsy tadidiko e. Zaho vao tafitsoaka tao amin'ny toby. Dia nefa ny neny to dia niteny mihitsy to dia précis hoe 9 taona hono a. Fa ny zavatra tadidiko a, vehivavy daholo izay ny tao. Ay, dia izay izany nampahatonga zareo naka ny loha. Possible. Firy taona moa ndry ny tonga tao? 9. Dia firy taona ndry ny janona tao? 2. 9 taona ndry tonga tao. Nandritra ny 2 taona ndry tao. Tena 9 taona marina anie izany ndry ny hitan'ny Iray aman-dreny ndry e. Nefa izay ndry vao hitany. Stéphane, mba misy resaka tiako atao amin'ny lahy zay lesy. Hatramin'ny fihinandray dada manao resaka ohatr'izany amiko. Tsy izany lesy fa misy zavatra mampiasa saina be azy. Dia tsy hitako hoe iza ny mba olona tokony horesahako an'ilay izy. Rehefa nieritreritra hoe hisaotra anjanako ve.
elahy raha to efa mba lehibe. Fa misy inona ry dada? Zao le izy e. Nisy olona zay zany tany aloha tany. Io olona io tsy nanana sahira mahantra moa zany. Dia nisy olona ray hafa indray a nilaza hanampy an'io olona io sy ny fianakaviany zany. Dia le fanampiana nefa misy tambiny ary le tambiny somary lafolafo. Tsy azoko tsara zany zavatra tiany dada tenenina zany. Inona le zavatra ratsy nataon'le olona dia inona koa le tambiny hoe ho alainany amin'le manitra? Dia ahoana ny hafarany zany? Enoy aloha e. Dia le olona nanampy io a nanao ratsy foana teo amin'ny fiainana. Tsy mba nisy zavatra tsara nataony mihitsy zany. Dia noho ny fananaran'ny fiainana nefa dia najanony le fanaovana ratsy. Tsy nanao an'ilay izy intsony izy. Voaingana indray nefa miverina amin'ilay zavatra ratsy fanaony indray ilay olona. Eno ah, ka ny tiako teneniny dada amiko hoe inona le zavatra ratsy nataon'le olona dia inona koa le tambiny ho alainy dia ahoana ny hafarany? Tsy haiko ny hanazavana azy. Tsy hainy dada dia inona mampiasa saina amin'izany? Sa dada le nanao ratsy? Kevin, fa ahoana? Tsapako manelingelina be fisika dia aleoko miala fiainanao mandrakizay. Tsisy mandeha zany eo. Ka Miora. Tsisy ka e. Miora, leo mandeha. Fa ahoana moa ianao ny andeha tampotampoka eo e? Ka fotoana foany ny fanaratsika ajanona koa te. Tamin'iny alina iny ihany dia fa tena leo Miora andeha. Ahoana moa ianao ny andeha? Andeha ianao dia mendrika zany mijanona ato. Za tsy hiompy an'iny ato kosa. Tsy hiompy anazy sy nitaiza anazy ny ataoko raharaha ato. Sady efa firy taona ve ary Kevin zay ny lozanao dia zao indray ho lozanao fanindroany indray tsy mandeha zany ianao ka. Kevin, janona. Bonjour, G. Ça va?
Natoko tsara tamin'ny alina. Ie. Aiza dada? Nga ianao reriny eo? Lasa niantsena any ivelany any izy. Fina zavatra ataonao sao dia azo ampiana? Nahandro sakafo aho, nahandro akoho saosy aho. Izany manko no tiany zanako tamin'izany. Fa nga moa ianao manan-janaka? Ie, zanatra vaviko izany. Zaho foana no mahandro sakafo anazy. Prinsia, vonana ame fahasambarana ho anao zaho. Mifona ka nisy zavatra nampanelanao nataoko hatramin'izay. Vonana ame fitiavana sy karakaranareo ary vonana nanotra ny zavatra tsy nety hatramin'izay. Tsy azoko izany ry mity. Vonina anome fahasambarana anay ahoana? Inona moa no tokony hampalahelo anahy nataonao? Tiako tenenina amin'izany dia ianao, dadanao, inomena. Vonana ame fahasambarana anareo telo aho. Mbola tsy azoko ihany. Inona ny zavatra nataonao izany hampalahelo anay? Raha izay telo no tianao tenenina. Te hanampy anareo aho, te hikarakara anareo aho. Hitanao tamintsika le niona voalohany iny dia ohatrany tsy mifaka azy manko tsika. Ohatrany tsy tianao izany ahako. Tsy haiko hoe na le mamanao maty vao haingana dia izay mahatonga anao manao an'ireny. Fa tiako raha mba hoe mba miaraka tsika telo, sady Indry dia nomena. Ndry ary tena mitafatafy mianaka. Bonjour dada. Bonjour zanako. Za aleo za hiomana dia tonga dia andefa manaraka miaraka misakafo fa za misy programme dia lera hariva aleo tsy mety lera hariva fa za mety tsy tafody eo. Tsy hody eo za hariva fa mamita asany amin'ny ora. Fa misy ina hariva? Proposé fotsiny aho hoe mba hiaraka hisakafo tsika efatra. Fa tsy manina raha tsy afaka izy ka. Dia tena tsy afaka mihitsy fendrika zanako. Ny asako any be dia be. Fa moay ka tsy afaka menao olona io asa io e. Ohatra hoe tsy haiko mamena miora ohatra. Tsy vitany rery izany sady za mihitsy mila mamita anazy. Mazotoana areo ka? Tsy maninona re izy raha tsy afaka ataontsika manaraka indray.
Tu fa hoaizako ianao? Nisy namako taloha izay miverina niresaka tamiko dia tsidika anazy ihany aloha. Namana vehivavy zany sa lehilahy? Fataon-drigina na lehilahy na vehivavy. Mba manontany fotsiny ako. Tandrema ihany ianao fa ny olona nge misy ratsy sainy. Sady ianao zavatra nafidy amin'ny pôlisy. Aza matahotra ndrika. Azo antoka tsara izy. Zay aho mazotoa. Pressa. Pressa. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Saking mba saika angataka service kely amindreny. Hoe ahoana? Saika mba indrambola amindreny fa hitondra ny mendrika sakafo androany. Mendrika? Mendrika ahoana? Mendrikako. Fa mendrika izy aloha e. Mendrika? Mendrika ao amin'ny ora? Fa ngaela mbola mifanerasera amin'iny ihany. Ie. Zay nge miaraka e. Inona? Miaraka ahoana ianao sy mendrika? Fa angamba mbola tsy niteneniko andry zany. Raha zavatra ohatran'izany dia tsy manam-bola amin'izany aho. Miala tsiny. Sady efa niteny tany lahy moa za. Hoe tsy mety amin'ny fiainana ny mendrika iny. Fa inona mihitsy ny tena reo tongavany? Na indry, na idady, na miora, tsisy izay tsy manakana anahy hiaraka aminy. Ka izany aho. Efa be dia be no miteny an'lahy. Tsy olona iray tsy roa. Ka tiako izy. Ninona tereninareo? Efa miaraka izay izao. Vita izany tiako izy izany manko izy io. Za tena tsy manam-bola aho raha zavatra ohatran'izany. Eno ako. Andry moa io orinasa io dia izay. Dia izay vola kely angatahana aby sy fony. Fa tsy niteny an'izany. Tsy ilay manome vola ny lahy ny problème e. Fa ilay zavatra ampiasany lahy anazy mihitsy tsy mety amiko izany. Kevin ao a. Avy moa e. Haiko mihitsy ianao ilay niantso teo. Izay mihitsy tsy nitodiako. Handray. Andao moa mba halamany amintsika e. Tsotra kely miteny izany. Ianao nge nahatonga an'izao e. Avy aloha eto mipetraka dia andao mba hiresaka.
Kevin, hitako tena niova be mihitsy ny fifandraisantsika tato ato. Ka zany na tonga izany. Aleo aloha tsika hiresaka milamina e. Aleo alamina mihitsy ny amintsika. Mila alama daholo ny problème rehetra antsika hatramin'izay. Dia inona solution hitanao amin'izany? Andao tsika hiverina any an-trano, dia haverina trano voalohany mihitsy ny fiainantsika.